Dia faly miarabanareo rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne. Araka ny hitanareo amin'ny lohateny dia androany zany dia asehoko anareo hoe ahoana ny fanaovana maquillage amin'ny andro ririnina. Dia tsy hoe akory misy secret spécial hoe ahoana ny fanaovana maquillage amin'ny andro ririnina fa fotsiny hoe ny karakarainao ny tarehinao zany hoe efa nanao an'izay vidéo izay dia avelako eto ambony eto sa eto ambony eto. Ilay vidéo fikarakarana ny hoditra amin'ny andro ririnina satria tena ilaina dia ilaina tokoa ny karakaraina ny hoditra mba tsy ho vakivaky. Dia ity zany ny azo atao hoe suite amin'iny vidéo iny. Dia zany hoe anao maquillage zany tsika androany. Dia araka ny lazaiko tsy secret be fa ny base ataonao zany ny fototra ny ataonao zany no tena ilaina. Dia voalohany indrindra aloha dia ny crème hydratante. Crème hydratante izao atao somary matevitevina kokoa mandritra ny andro ririnina. Zany hoe crème zany fa tsy lotion na koa azo atao hoe gel koa tsy maninona fa ny anazany zao gel no ananako. Ity anaty izany misy aloe dia izay ny itiavako anazy. Dia raha ny tokony izy dia tokony efa misy crème hydratante ny tarehy ray minitra farafahabeany rehefa avy sasana fa satria ninahy zany nanao masaka teo dia mbola misy hydratation tsara ny tarehiko dia izay no afahako manao an'ity. Dia mazava ho azy atao amin'ny tarehy rehetrarehetra sy amin'ny tenda ilay crème hydratante. Dia makafy taona tsara mihitsy mametrahana anazy amin'ny tarehy iray manontolo. Dia andrasana ho maina ilay izy mazava ho azy fa tsy tonga dia asiana produit eo aorinany. Dia vita izay dia ilaina ihany koa no mikarakara ny molotra. Be mihitsy ny olona vakivaky molotra rehefa ririnina ny andro. Angamba fantatritsika rehetra zany satria io molotra koa mila karakaraina. Dia ny mahamoramora kokoa ny ametrahana lokomena eo molotra rehefa vakivaky izy. Dia ilaina zany aloha ka asorina ilay vakivaky izany hoe ilay vakivaky io ohatrany hoe takipery amin'ny molotra ao. Dia ilaina asorina iny dia ilaina karakaraina ilay molotra mba ho mandimandina indray. Dia ny ampiasaiko androany zany dia sugar lip scrub all natural avy amin'ny beauty treat. Ity produit efa nasehoko anareo tamin'ny haul farany izay nataoko misy shop misy $1 daholo ilay produit. Dia ity zany mango. Dia atao molotra fotsiny ilay izy dia takosenina salama zao. Takosenina salama zao zany ilay izy. Araka ny hitanareo somary ohatra misy mamasipasika ilay izy izay mihitsy no ilaina. Ohatrany hoe manao exfolie manao gommage zany amin'ny molotra. Dia iny zany ilaina mampiala an'ilay ohatrany hoe vakivaky na takipery zany. Dia misy ny olona dia ilay lafiny fotsiny iny dia hohaniny fa ny anahy fafako. Izay zao dia mandimandina tsara ilay molotra dia vonona ny asiana lokomena. Fa zao hosinareo hoe zao hoe tsisy an'iny any Madagasikara. Ie possible mihitsy ny tsisy ity any Madagasikara dia ny azonareo atao maka tantely dia maka siramamy. Ilay siramamy atao be dia be kokoa noho ilay tantely dia iny no atao amin'ny molotra. Dia manome an'ilay ohatran'ilay produit nampiasako teo ihany matititity sy mamasipasika. Dia iny atao amin'ny molotra dia fafana sahala amin'ilay teo ihany dia mety izay. Dia asiana labelot zany ny molotra alohan'ny asiana lokomena mba ho ohatrany hoe bazin'ilay lokomena kokoa zany fa za tsy nitondra labelot androany fa tiniko. Fa hiditra amin'ny gel base indray itsika. Dia ity ampiasaiko ity zany avy amin'ny Ireo studio ohatran'ilay site web misy an'ity ihany no misy an'ity izany hoe $1 ihany ny vidiny. Dia sura fa afaka vidinareo any Eropa ihany koa ilay izy satria misy currency européenne zany ilay izy ao misy européenne dia misy aziatika koa ino pound fa misy vola karazany hafa noho ny $. Zany ao dia sura fa afaka mividy ao nareo. Dia ity zany anazy poreless primer zany hoe base primer ho an'ny tarehy. Ilaina dia ilaina manao primer indrindra fa
amin'ny andro ririnina satria iny zany no manelanelana an'ilay crème hydratante sy ilay maquillage amizay mba mitazona bebe kokoa an'ilay hydratation ny tarehinao no ny primer mazava ho azy manampy ny maquillage nao mba moramora kokoa fametrahana azy eo no hijanona elaela kokoa. De ity zao poreless de manafina ny ina moa fitsona amin'ny poreless manafina an'ilay masikototra ngezangeza kokoa zany ny ity base ampiasaiko ity. Ataoko aty amin'ny zone T sy eo amin'ny ny betsaka ny problemako zany ny anaovako anazy de ny ambony no atao mivoaka aty ivelany. Matetika zany anako eto amin'ny androko eto somary be menaka de sina base zany mapety anazy kokoa. Ok, de ndrasatsika ho maina indray iny de zay vao asina produit hafa. De manomboka eto zay produit efa fampiasanao isan'andro no azonao ampiasaina, zany hoe raha ohatra ka hoe mizatra mampiasa fond de teint maty ianao de tsy maninona fa le base zay zany no tena ilaina. De mazava ho azy araka ny lazaiko teny aloha hoe ilay fikarakarana tarehy no tena zava-dehibe indrindra amin'ny resaka maquillage rehetrarehetra fa indrindra fa mandritra ny andro ririnina. De afaka jerenao tsapainao kely izy efa madididity izy de efa vonona zay. Matetika tsara ny base rehefa madididity satria iny tena razona tsara amin'ilay fond de teint. De androany tsika dia ampiasa éponge mando avy amin'ny Elite ity éponge ampiasaiko ity. Ny fond de teint ampiasaiko androany de ireto anankiroa reto satria ity somary fotsy loatra ho anahy de Fit Me maty amin'ny poreless avy amin'ny Maybelline izy ity. De ny anankiray clinique le anankiray clinique Stay Matte Oil Free Makeup. De afangaroko zany reto roa reto ataoko amin'ny tarehy. Tsara ny mampiasa éponge mando indrindra fa mandritra ny ririnina satria iny zany manampy amin'ilay hydratation amin'ny tarehy mazava ho azy. De hiditra amin'ny concealer tsika. Concealer ampiasaiko de ity Maybelline Fit Me ity de light no lokony. De ataoko ambany masoko iray manontolo zany iny sy amin'ny zone T mazava ho azy. De le éponge teo ihany alaiko anafangaroko anazy. De ifindra amin'ny atao amboniny sy ny bronzer amizay tsika. Matetika amin'ny andro ririnina tsy de tena ilaina ny crème base raha ohatra ka amin'ny contouring zany. De za koa zany tsy de tena zatra le manao an'le crème loatra fa tonga de ity zany no ampiasaiko. Ity palette ity zany avy amin'ilay shop misy zany lazaiko anareo ihany koa. De azoko maimaimpoana izy ity gift with purchase. Fa izy zao zany pose-poseny hitanareo amizao fa ohatrany hoe tsy de tena misy loko tsara ho an'ny gasy le izy fa raha mijery tsara nareo le loko farany io tena mety amiko. De miaraka amin'ny borosy kely ohatra zao le izy raha ohatra ka hovidinao zany ity palette ity de mazava ho azy $1. Tena mety be amiko mihitsy ity borosy ity satria kely le izy nefa tena miditra tsara aty mihitsy. Raha hoentina amin'ny voyage izy zao tena tsara. Ok, de ampiasa borosy hafa de ilay loko mavomavo no ataoko ambany maso. De aka borosy hafa indray ampiasan'ity loko ity ataoko amin'ny zone T. De
miditra amin'ny lokomena amin'izay tsika dia mbola avy amin'ilay shop misy ihany no ampiasaiko EOE Studio ihany no anaran'ilay brand dia adiniko nilaza taminareo fa ilay palette nampiasaiko teo dia Makeover Essentials no anarany dia contour kit ilay izy dia ny lokomena izay ho ampiasaiko dia avy amin'ny EOE Studio dia Wonder Matte liquid lipstick ilay izy dia ny anarany Blogger. Dia satria moa zany manao smoky eye ako androany dia ataoko somary nude zany no ataoko amolotra. Dia rehefa vita ny molotra dia ny amaranantsika anazy dia ny setting spray. Raha ohatra ianao ka mbola mila poudre aloha zay vao setting spray dia tsy maninona fa atao avy hatrany ny poudre dia zay vao asiana setting spray. Fa ny anazy zany tonga dia ity no ampiasaiko. Dia ity L'Oréal Infallible ity zany no ampiasaiko atao somary lavidavitra ny tarehy. Mahazatra kopahana ho maina ilay izy. Dia izay sendray ry zareo ny maquillage amin'ny andro ririnina enganeka nanampy anareo izay na dia kely fotsiny ary sorabetsaka anareo rehetra nijery dia aza misalasala ny mandray anjara amin'ny fanomezana na giveaway mbola misokatra tsara ny fanomezana na giveaway amin'izao dia ny fanontaniana androany dia ny hoe tia manao maquillage fa ianao rehefa mangatsiaka ny andro mazoto manao maquillage fa ianao rehefa mangatsiaka ny andro. Ok, zay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo.